Manolotra ny arahaba indray tompo klasy tompo vavy amty alatsinainy faharoan'ny volana Mai 2024 ity. Ho toizantsika mahakasika ny tontolon'ny mpiasa, na mpiasa misehatra tsy miankina, na ny mpiasa mpanjakana, ny fandalinana am'izao zany malaza izao. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka mahakasika indrindra ny fitakin'ny mpiasa sy ny mpiasa mpanjakana, ary ihany koa ny fampanantenana nataony ny fitondram-panjakana fa akarina ny karama eo amin'ny sehatra n'izay asa izay. Omaly dia nanao fanambarana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena fa akarina ny karama mampiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa mpanjakana. Raha iverenantsika ny kabary izay nataony ny filoham-pirenena amin'izay fampiakarana ny karaman'ny mpiasa ho amin'ny sehatra tsy miankina zay dia 250 000 ariary no volavolan-kevitra nentin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mpiasa tsy miankina. 220 000 ariary ho an'ny patron izay mampiasa ny mpiasa, fa ny fanjakana kosa dia nitondra fanatevenana 30 000 ariary ka nahatonga izay fampiakarana ny karama amin'ny sehatra tsy miankina 250 000 ariary izay. Zay moa zany lay ambara hoe SME na salaire minimum d'embauche na SMIC teo aloha zany. Efa nanambara ny teo anivon'ny sehatra tsy miankina fa 7,6 isanjato no zakan'izy ireo. Fa ny fanjakana moa zany araky mahafanjakana azy zay dia nitondra anjany elanelana 30 000 ariary izay. Eo ny adevitra raha ho an'ny sehatra tsy miankina nresantsika ny amin'ny hoe ny tombontsoa rehetra ao anatin'ny karama raisy ny mpiasa-mpanjakana iny, indrindra laisitrahany amin'ny tontolo ara-tsosialy sy ara-pahasalamana, knapsa sy OST zany. Ho an'ny knapsa dia ray isanjato no vola latsakemboka arotsaky ny mpiasa, ary ho an'ny OST dia ray isanjato ihany koa. Ka mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe aiza no sitomina zany ireo fiahina ara-tsosialy mpiasa ireo ao anatin'ilay 220 000 ariary izay nambarany sehatra tsy miankina ve, sa ao anatin'ilay fameno 30 000 ariary mahatonga amin'ilay karama farany ambany 250 000 ariary nambarany fitondram-panjakana. Adevitra voalohany tokony hovahany zany mba hampazava mazava tsara ny fomba fandrindrana an'ireo fandoavana latsakemboka. Fa ny adevitra faharoa zay manahirana ao anatin'izao raharaha izao ho an'ny sehatra tsy miankina dia ny fomba hanomeza ny fanjakana ny 30 000 ariary zay enalena ny fiakarana nambarany tamin'ny sehatra tsy miankina. Rehefa ohatrany ahoana zany no raisiny io 30 000 ariary io, isam-bolana ve, sa raisina isa-taona ve, sa raisina isa-telo volana, sa raisina isaky ny enim-bolana, sa raisaky ny isaky ny 7 volana, sa raisina isaky ny 12 volana, mazava ho azy taona iray zany. Ary ny olana fahatelo ny am'izay 30 000 ariary nambara ny fitondram-panjakana fa ho raisy ny fameno lay 220 000 ariary zay ho an'ny sehatra tsy miankina ihany, satria izay ny adevitra de hoe hanana vola handoavana izany ve ny fanjakana ka tsy ho toy nylay zava-misy am'izao fotoana zao ka sahirana ireo rehetra zay manam-bola amin'ny fanjakana ka voatery tsy maintsy manao fihetsiketsehana politika amin'ny alalan'ny grevy, na mety manao fihetsiketsehana ara-tsindikaly, na mety manao fihetsiketsehana ara-tsosialy mihitsy vao mahazo am'izay vola tokony hositrahan'izy ireo zay. Zavatra nirahana hita raha teo zany tamin'ireo zo tokony hositrahan'ny mpampianatra mpikaroka, zo tokony hositrahan'ireo barara eo anivon'ny université, zo tokony hositrahan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Zay tsy mety azo izany, ary hatramin'ireo mpampianatra ara dia mbola mitaky izany karazan-jo izany. Karaha mandray fa napahakevitra ny fanjakana fa izy ny amenony 30 000 ariary amin'ilay 250 000 ariary de mipetraka ny fanontaniana ho ara-dalàna tsara ve no hanomezany izany lela vola izany, satria zay zany de raisina amin'le hoe endrika fanampiana. Ao anatin'izany adevitra zany no ametrahantsika ny hoe namorona olana vaovao ho azy ny fitondram-panjakana, ary tsy maintsy hijery ny masom-bola ao anatin'izany kitapom-bolam-panjakana zany. Tsaro mariana mankony de ny mpiasa misehatra tsy miankina no be indrindra mihoatra ny mpiasa mpanjakana. Ary eo am'sehatra tsy miankina zay de tsy maintsy mbola ametrahana adevitra ny amin'ny hoe firy-marina moa no mpiasa misehatra tsy miankina zay mivondrona ara-dalàna ao anatin'ny fivondronan'ny mpandraharaha ve,
na zay misoratra ara-dalàna voarakitry ny fanjakana ve no azo lazaina fa orinasa misehatra ao anatin'izay tsy miakina izay zany tsy maintsy hodiniana ao anatin'izao adevitra lehibe zao fa raha ho an'ny mpiasam-panjakana dia manomboka 500 ka hatramin'ny 520 no nambarany filoham-pirenena rehefa fiakarana amina 100 mahazatra tahaka izao amin'ny akabeany de reo mpiasam-panjakana mikarama ambony be no mahazo tombony manokana fa tsy ireo mpiasam-panjakana zay mandray vola kely izany tamin'ity ndray mitoraka ity zany de 500 ho an'ireo kategoria ambony de arakarak'izay kategoria zay no hisitrahana reo fiakarana amin'ny 100 nomeny ny fitondram-panjakana 520 hoy ny fanjakana fa ho an'ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny SSM de hoe 30 hatramin'ny 50 100 mihitsy no nitakiny izy ireo ka raha raisina zany ty fiakarana 520 100 ity zay mandeha midina manaraky ny kategoria dia tsy mbola hamaly ny etaeta mpiasam-panjakana izany satria karama ao anatin'ny fiakarany vidim-piainana fotsiny ihany izao resahany zao mbola tsy miresaka ny voalazany loi de finance initiale isika zay 2.100 ao anatin'izay fampitomboana ny karama mpiasam-panjakana izay mbola adevitra vaovao mila sokafany zany ary hisokatra ho an'ny rapitso ny fivoliny antenimera-pirenena filoham-pirenena miresaka fa hiatry zany am'ty volana mety ka ho hitatsika eo ny tsy maintsy ikitiana aloha ao anatin'izany loi de finance rectificative zany mba hahafahana mijery voalohany indrindra ilay 30 000 ariary ho an'ny karama mpiasa tsy miakina fa tsy maintsy ho jerevana ihany ko ny fiakarany ho an'ireo tetibola mpanjakana ahafahana mijery ity 5 ka hatramin'ny 520 ity fa mbola adevitra faharoa isika lay 2.100 zay mbola tsy niantra akoriny ao anatin'izay loi de finance 2022 zany ny adevitra fahatelo ao anatin'izao adevitry ny karama izao dia mbola tsy lay solika miakatra tsy mbola ilay vidim-piainana zay ao arina ny fiakarany viditsoloka no fiakarana misy ankehitriny dik zany fisy adevitra vaovao ho teraka indray ao arinany zany adevitry ny fiakarany viditsoloka zay vola vinaina ho any amin'ny volana jonany ho any ka raha ho tonga zay fotoan'izay hisy fiakarana anaraka an'izany de azo lazaina fa hiverina andatabatra indray ny adevitra ny am'izay resaka karama izay eo am'ireo lafinjavatra ireo no nyresahana mandrakariva ny aminy hoe tsy ity fiakarana mahazatra amina 100 ity no tadiavin'ny mpiasam-panjakana fa ny alignement anagri indiciaire ahafahany tena mijery fotony ny hoavin'ny mpiasam-panjakana ka mpiasam-panjakana zay tena matanjaka afaka mitondra fampandroana lovainjafy no mpiasam-panjakana sy mipiasa zay am'sehatra tsy miankina irariny rehetra izany io fampitoviana ny grille indiciaire io de ahafahana mikitika ihany ko sy manatsara ny fisondronon'ny mpiasa ahafahana ihany ko mijery ny fiahina ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ny mpiasa izany ary ahafahana mampitovy ny karama eo am'ireo sokajina ndraikitra sy eo am'ireo diplôma arakaraky ny fandrindranasa zay tapahana ao anatin'izany grille indiciaire zany tsy vita amin'ny fanjakana nefa izany satria mbola adevitra lavabe ary tsy hanam-bola n'izany ny fanjakana raha izao zava-misy izao ny resahana dikan'izay tsy maintsy niditra tao anatin'ity adevitra anankiray fampiakarana 100 ity ny fitondram-panjakana tsy havaolana nefa zany ary tsy hitondra fakasitrahana velively ho an'ny mpiasam-panjakana indrindrandrindra ohatra ary tsy mikitika lafinjavatra maro izany raha ohatra ka raisitsika fotsiny ohatra am'zosy tokony hosotrahan'ny mpiasam-panjakana eo amin'ny lafiny trano fonenana na ny indemnité de logement mbola misy mpiasam-panjakana mandray symbolika fotsiny ao anatin'izany indemnité de logement zany manodidina ny arivo ariary fa misy mpiasam-panjakana maka mandray izany eo amin'ny 2 alina ariary mahery eo misy mpiasam-panjakana mandray izany 4 alina 5 alina arakaraky ny sokajinasa n'ireo mpiasa-panjakana mandray izany ka zay ny atsika ilazana fa raha mikitika
ny grien dessert de tsy maintsy hitarika an'ireo zo marobe tokony hosotrahany ny mpiasa mpanjakana izany rehetrarehetra izany. Mbola solution tsotra fanampena maso fotsiny zany zao zava-misy izao. Ary fampiakarana karama voatery namorona olana vaovao indray ho an'ny fitondram-panjakana fa tsy hitady vahaolana izany. Ary fampiakarana karama mbola eo am'ilay vidim-piainana teo aloha no resahana fa tsy arak'izay voalaza ato anatin'ity loi de finance initiale zay isina fanotsinana loi de finance rectificative ity. Ary tsy mbola ady hevitra ho teraka ao aoriana ny fiakarana viditsoloka izay hampiakatra ireo lafin-javatra maro eto amin'ny firenena izany. Tsy mbola nahatanteraka ny andraikiny ny fitondram-panjakana. Ary raha miresaka izy ny ahafahana manao stabilité na ahafahana mitondra fitoniana dia voamaika izany rehetrarehetra izany hanokatra hady hevitra eo amin'ny varavarakely mipiasa mpanjakana sy mipiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Remantsy omaly tamin'ny voalohany volana May tamin'ny fankalazana ny fety mipiasa fa tena mbola manindry ny amin'izay fampiakarana ny karama ho an'ny sahaza azy ireo ny piasa rehetra zay nanao fihetsiketsehana. Ary nipetraka tsara izay firaisankina izay. Ary tody ihany koa izay fampivondronana an'ireo mpitarika syndikaly sy ireo vondrona syndikaly rehetrarehetra zay efa mifoha am'izao fotoana izao ka mitaky ny zony mba ho tanteraka ny fifampitsonjovana izany hoe piasa mpampiasa ary ny fanjakana izany. Tokony ho tazon'ny mpiasa mandrakarivo zay firaisankina izay satria ny mpiasa indrindrandrindra mpiasa mpanjakana de mbola manana vary mangatsika, mbola miandry ny valibabena amin'ity fitondram-panjakana ity satria tsy tonga amin'ny toeran'izao fitondram-panjakana izao raha toa ka tsy ny mpiasa mpanjakana no niaraka nietsika ary niantso ny mpiasa namana teny anivon'ireo départementa ministérial sy ireo organisme rattaché navoaka tamin'ny taona 2024 ka nahafahana nameny nietsika ny solombavamboaka niaraka tamin'ireo mpitarika syndikaly sy ireo syndicaliste marobe ary ireo mpiasa zay namaly ny antson'ireo syndicat. Ka raha misy ny tena tokony homem-boninahitra ao anatin'izao fitondrana izao de ireo mpiasa izany no tokony homeny ny fanjakana voninahitra. Ary tsy tokony hitsitsiny izy ireo ny fomba ahafahana mitady vola ho an'izay mpiasa izay. Fa piasa zay nyresantsika izay fefa nentintsika tamin'ny adevitra tamin'ny faran'ny herinandro teo ny mahakasika indrindra ireo eny anivon'ny fokotany. Izany mba afaka hijery ireo mpiasa zay manao ny asa eny amin'ny fokotany, manomboka amin'ny filoha-pokotany, filoha lefitra, sekretera ary ny mpitambola. Ahoana ny ainan'izy ireo ka ahafahana manodina ny asa fampandrosoana eny amin'ny fokotany raha ohatra ka tsy zarizary ny karama raisin'izy ireo. Ary raha mijery ihany koa ireo fampandrosoana ety anivon'ny commune dia zara fa misy vola ahafahan'ny commune miaina raha ny fanampiny ny fanjakana. Reo etra samy hafa moa zay tokony hijanona amin'ny commune ny akamarony de mbola miakatra aty anivon'ny fanjakana foibe zany zay indray voalefa makany anivon'ireo commune. Ka reo faritra no tena mitavana amin'izany ho amin'ny fampiasana izany lela vola samy hafa izany. Inotsika arak'izany fa ho voadinika ao anatin'ity fivoriana ara-potoana ny solombavamboaka sy ny anterimeran-dolona ity ny mahakasika ireo karama ny mpiasa-panjakana, karama ny tsy miankina sy ireo karama zay kitso ifahara ny fampandrosoana manomboka aty amin'ny fokotany. Io mandrakariva ny nasary-piaro ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2022, 3 2022, 4 2022 ka nampiakarana ny karama ny mpiasa-panjakana saika isa-taona. Ary nijerevana mihitsy ary reo kory zay heverina fa tena manao ny andraikiny ka mba hahafahan'izy ireo miasa ho lavitry ny kolokolo de nikitiana hatramin'ny karaman'ny polisy mihitsy aza. Zay azo lazaina fa mbola isaorany teo anivon'ny polisy pirenena izany ary mbola tsarony polisy pirenena. Fa akoatran'izay ihany koa dia nakarina ho isika teto andrenivohitra reo avy any amin'ny fokotany sy ny commune mba hahafantatra ny zava-misy ary nomena tosika amin'ny alalan'ny fiofanana, nomena tosika amin'ny alalan'ny fomba fijery vaovao leadership hananan'izy ireo miatrika amin'ny fampandrosoana ny fotony ary nijerevana ny fanatsarana ny farim-piainan'izy ireo amin'ny fanomezana andraikitra izany.
ka inotsika fa ity fanjakana zay mihevitra azy ho manana tona servo ity dia mba hijery ary mba hanomboka hijery anjany satria fakataka ny sosiny tsara natao ny fitondrana teo aloha apetratsika ao anatin'ny adevitra ary fotoizantsika ao anatina fandalinana vaovao fa andrasantsika aloha zany ny hevitry mpiasa mpanjakana ny hevitry mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ka hitondrantsika adevitra vaovao fa fandalinana iny zay ho toy any fandalinana nataontsika tamin'ny zoma lasa teo ary taoriana ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika akasitraka tompoko lahy akatelona tompoko vavy veloma tompoko